nalaza be ary niteraka resabe indray amin'izao fotoana izao ny fandravanana ny Governemanta izay notary ny Prime Ministre Hirin-Salama Razonarvelo tamin'iny fiandohany fitondrana ny fanavoazana iny ka dia rava mo izany amin'izao fotoana izao ary eo ampiandrasana ny fananganana ny Governemanta vaovao indray isika ao anatin'izany rehetra izany ka mipetraka ny fanontaniana amin'ilay manao hoe inona no antony nahatonga an'izay Governemanta tetaloha izay tsy maintsy naravana izay ary mety ho izavy ireo zay mbola hatazona ny toerany ary izavy ihany koa ireo zay tsy maintsy hajanona tsy hanohy ny asa amin'ny maha-minisitra azy intsony ao anatin'izay Governemanta izay vaovao hivoaka eo izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba honina mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fandravana ny Governemanta no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia ndaholo resantsika ny tsara ho fantatra atao anatin'ity resaka fitondrana fanavaozana ity sy ny tsikera maro isan-karazany izay nataony ireo zay mpaneho hevitra etsy roa tao anatin'izany rehetra izany. Tsara ho marina fa na tsara ary na maro aza ny ezaka izay vita dia tsy maintsy misy foana izay hoe indro kely ary tsy maintsy misy foana izay hoe tsikera mandeha etsy-roa izay. Io moa zany tsy misy olombelona tonga lavatra izany ary mitondra firenena izany dia zavatra sarotra izany fa tsy zavatra vita moramora. Tao anatin'ny 420 taona aza dia tsy nahavita na mahaolana sy tsy nahita vahaolana mihitsiny ireo zay mpitondra ny fandimby teo tao anatin'izay fotoana lavabe izay na dia efa nihirahiraina foana aza tamin'izany fotoana izany fa hoe ho avy amin'izay ny fampandrosoana ny Madagasikara ho isy amin'izay ny fanavaozana etsy-roa mba hitsinjovana ny malagasy rehetra indrindra fa ny malagasy ireo zay tena mbola fady ranovana sy ireo zay antenantenany ary ihany koa ireo malagasy izay mpanan-karena mba ahatonga ny fiainana malagasy iray manontolo mba hitovitovy tantana eny fa tsy misy fiavahana be izany tsony amin'ilay hoe mpanan-karena be dia avy hatrany dia any amin'ny mahantra izay fady ranovana tanteraka ka izay indrindra no tena nirasan'ny voaka malagasy tao anatin'izay 420 taona be izao nahazahona fahaleovantena ny Madagasikara izay nefa moa hatramin'izao fotoana izao dia mbola miaina ao anatin'izay fahantrana lalana izay foana isika malagasy ary miandrandra isika amin'izao ankehitriny izao fa tena ho fanavoazana ny zavatra misy ka izay no mahatonga ny malagasy maro izay tena miandry izay fanavoazana izay amin'ireo mpitondra amin'izao fotoana ny fitondrana ny fanavoazana izao. Fa io moa zany tsy misy zavatra vitany vava izany ary tsy miaraka vao miteny dia avy hatrany dia tanteraka izay hitretinao fa ny zavatra rehetra dia manam-potoana avokoa. Eny ekena fa mbola tsela iny fitondrana fanavaozana iny nefa dia azo lazaina fa efa navita zavatra ihany izy ireo na dia tsy araka ny eritreretintsika aza izay zavatra vitan'izy ireo zay fa hita fa misy ihany ny ezaka izay nataon'izy ireo zay. Ao anatin'izay ezaka rehetra izay moa dia tsy maintsy misy foana ireo zay mitsikera ary tsy maintsy misy foana ireo zay manaratsy tao anatin'izany rehetra izany tahaka ny fitondrana izay efa nisy teo taloha tsy maintsy misy foana ireo zay manohitra ny fitondrana ary zavatra efa tsy miala amin'ny tany sy ny firenena moa izay fanoherana fitondrana izay ka izany no misy a Madagasikara efa hatramin'izay ka mandraky tiny androany ary ireo mpitsikera indrindra tena matetika miezaka manely etsy-roa amin'ireo lesoka rehetra izay tokony harenina indrindra misy aza dia mamorona mihitsiny amin'izay mba hahafahana miasevoaka rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Mandeha ny fanaratsiana etsy-roa ny mpitondra indrindra fa ny mpitondra ny fanavaozana amin'izao fotoana izao maro ireo manaratsy maro ireo manevateva ary maro ireo zay tsy manisy fotony n'izany fitondrana izany amin'izao ankehitriny izao indrindra fa ireo mpomba ny fitondrana teo aloha ary maro ihany koa moa ny tsikera mandeha etsy-roa ka mety ho anton'izay no nahatonga an'izay hoe fandravana ny Governemanta izay notariany Prime Ministre Hirin-Salama izay ka mety noho izay tsikera mandeha etsy-roa sy ny fanamarihana ihany koa ary indrindra efa nilaza mazava tsara ny filohan'ny fanavaozana tamin'izany fotoana izany fa rehefa tapitra ny volana vitsivitsy itondrany izao Governemanta vaovao izao izy tamin'izay fotoana izay dia tsy maintsy hiditra amin'ny fanovana isika raha toa ka tsy misy ny fiovana ary raha toa ka mbola maro ireo zay tsy mahavita ny didy aman'andraikitra izay nankininy taminy tao anatin'izay asa iandreketany tsirairay avy izay ka mety ho anton'izay ihany koa nahatonga an'izay fandravana ny Governemanta izay satria mety misy lesoka ao ary misy zavatra tokony harenina ao anatin'izay fandravana ny Governemanta izay moa dia ny zavatra tsy maintsy ho isy
dia mety ho isy ireo zay ministra izay ho voatazona ny toerany ho an'ireo zay nahavita ny asa izay nankinina taminy fa tsy maintsy ho isy kosa ireo zay ministra izay tsy maintsy hisorona amin'ny toerany tahaka an'ireo zay tsy nahavita ny asany hatramin'ny fitondrana efa nifandimby teo hatramin'izay ary ny zavatra matetika misy rehefa hisorona amin'ny toerany ny olona iray ao anatin'ny fitondrana dia manomboka eo raikitra amin'izay ny fanazavana sy roa ary ny fanalambaraka izay amoapampana antamazotra tsiratsira Facebook ao mivoaka daholo amin'izay ny zavatra rehetra izay tsy tokony avoaka zao rehefa tsy mahazo toerana kely ny sasany ary mbola maro ihany koa moa ireo zay milaza mazava tsara fa matoa Naharava io Governemanta izay nisy teo aloha io dia noho ny fahatsapana fa mbola maro ireo firongo ny fitondrana teo aloha izay nialokaloka sy tafiditra tao anatin'iny Governemanta teo iny ka mety ho anton'izay no Naharava iny Governemanta izay teo aloha iny ka eo indrindra no indrasany voaka malagasy amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe aoka tsy hisy ny firongony teo aloha intsony izany rehefa hanangana Governemanta vaovao indray satria raha mbola izay foana nipetraka eo dia tsy ho tanteraka ilay fanavaozana izay notakina teny an-kianja nefa ny tanora GASY tamin'ireny fotoana ireny dia nanitriketrika mafy fa tena mila fanovana ary indrindra fa ny fanovana rafitra izay tena takiny be sy ny maro amin'izao fotoana izao ka raha tena hiditra amin'izay fanovana rafitra izay sika dia tsy maintsy manova famindra ary tsy maintsy manova zavatra maro be mba hidirana amin'izay na ho tiany ankilany na tsy ho tiany ireo zay mpanohitra izany zavatra rehetra hiseho eo zay fa efa izay moa ilay fanovana izay nangatahantsika ka tsy maintsy hirosontsika izay fanovana izay ka mipetraka ihany ny fanontaniana indrivy ny fiarahamonina amin'ilay hoe ho sahy hiditra amin'izay koa ve ireo mpitondra amin'izao fotoana izao sa ahoana no mety hiafaran'izy ity sa hijanona resabe fotsiny ilay hoe fanovana fa tsy ho vita kory izay tena fanovana izay takiny voaka malagasy izay nidina teny an-kianja izay araky ny resabe mandeha hetsiro amin'izao fotoana izao fa amiko manokana dia aingane mba ho vita tanteraka izay fanovana izay tena iriny voaka malagasy rehetra efa hatramin'izay ka mandraky teny androany izay mba hialana amin'izay hoe tsy nahavita azy na ihany koa nataony teo aloha ihany no verimberina amin'ny voaka malagasy sy ny Madagasikara iray manontolo satria hita fa efa tena simba ny sainy voaka malagasy amin'izao fotoana izao rehefa mandinika an'izay ny mpanao politika malagasy amin'izao fotoana izao izay no masaka azonarosy tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa